Izany mahavonjy antsika, zay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ty fombam-pivavahana ve sa iza no afaka vonjy antsika satria niresaka momba amin'ny famonjena isika raha tsy naharaka ianao dia misy serena vidéo maromaro ao omena antsika eo amin'ny description eo ny lien zany vidéo izany dia manasa anao hanaraka an'izany vidéo izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Koritiana voalohany toko fahavalo andininy faha 12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tapany faharoa ny vakintsika dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia rahalahy izay navotany Kristy tamin'ny fahafatesana. Ny rahalahy izay navotany Kristy tamin'ny fahafatesana. Jesosy Kristy irery ihany no afaka mahavonjy. Tsy misy tsy ny fombam-pivavahana ny mahavonjy fa Jesosy Kristy irery ihany no afaka vonjy antsika tsiraray. Inona ny antony namonjena antsika? Namonjy antsika izy mba tonga antsika hiditra ao anatin'ny programmany. Zany hoe programme divin, zay izy amin'ny teny frantsay. Inona ny antony izany? Mba ahafahantsika manohatra ny ratsy. Ahafahantsika manohatra ny ratsy amin'ny fiainantsika sy ahafahantsika miditra amin'ny planin'Andriamanitra. Efesiana toko faharoa andininy fahavalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa famonjena avy amin'Andriamanitra. Manao ny Baiboly fahasoavana no namonjena anareo. Ny famonjena dia famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary io ny fanomezana ambony indrindra amin'ny teny frantsay izy hoe cadeau suprême. Ny famonjena dia tokony ho ajaintsika fantatra mihitsy ary ny famonjena faharoa tokony ho karakaraina. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana toko faharoa andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Ny famonjenantsika zany tsy avy amin'ny asa antsika hoe ezaka anao an'izao dia amin'izay mba voavonjy. Io zany tsy azo avina vonana, tsy azo irehariany hoe izay voavonjy dia izay izao, fa tsy noho ny asa antsika mahatonga antsika voavonjy. Tsy avy amin'ny asa hoe ny Baiboly fandrao isy irehare. Noho izany tsy irehare antsika amin'ny hafa zany andraisantsika amin'ny famonjena hoe izay nandray amin'ny famonjena nareo manao ahoana. Tsy irehariany, tsy avy amin'ny asa hoe ny Baiboly fandrao isy irehare. Hebreo toko fadimy andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena ho an'izay rehetra manaraka azy. Jesosy irery ihany zany no loharan'ny famonjena. Amin'ny teny frantsay izy hoe Jésus est l'auteur du salut. Jesosy irery ihany no loharan'ny famonjena. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra andininy faha 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra menan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Tsy misy famonjena amin'ny hafa. Zany hoe raha tsorina zany dia izao tsy misy anarana hafa eto ambonin'ny tany afaka manome famonjena afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ilay anarana mahery, ilay anarana mahavonjy. Tsy misy anarana hafa zany eto ambonin'ny tany mahavonjy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Raha misy olona anankiray zany te hovonjena, Jesosy Kristy irery ihany no afaka hamonjy azy. Tsy manana safidy hafa izy. Jesosy ihany no loharan'ny famonjena, ka mila ny famonjena zany zasy ianao isan'andro. Raha tsorina zany dia izao Jesosy Kristy irery ihany no lalana afaka mahavonjy. Tsy misy anarana hafa. Raha nafinaritra anao ny vidéo aiza misalasala like amin'ny commentaire partager dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Veloma tompoko.